Ary Jesosy ny antsoin'ny mpianany anatiny azy ka niteny taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena mahantra io dia nandasaka betsaka noho izay rehetra nandasaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habean'ny fananana no nandatsahany tao, fa izy kosa dia tamin'ny tsy fananana no nandatsahany izay rehetra teo am-pelantanany dia ny fivelomany rehetra. Mianatra hatrany isika ireo toetra izay tokony hananan'ny kristianina. Toetra mandresy ny fahotana, toetra tratran'ny olana sy ny fisedrana nefa mitombo hatrany, miha-matanjaka ny hery ara-panasy, ny hery ny fahamarinana. Mianatra ihany koa isika ny amin'ny atao hoe fahatokiana izay tsy ambaraten'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana ankapobeny. Lesona hajerentsika androany dia ireo antony manosika antsika hanao zavatra tsara. Misy fanoharana ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Matio 12 mahakasika an'ilay vehivavy ilay nitondra fanatitra tao amin'ny tempolo zany. Rehefa nijerena dia ny fananana rehetra tao an-trano nomeny, ny vola rehetra tao an-trano nomeny narotsany natao fanatitra. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao Matio Marka 12 azafady, Marka 12 13 sy 14. Jesosy niantso ny mpianany anatony azy ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io nefa nandrotsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananana no nandatsahany tao, fa izy kosa ny alahelo no nandatsahany tao. Izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Inona no mampirisika antsika hanao asan'Andriamanitra? Inona no mampirisika antsika hanao zavatra iray? Matetika ny antsika dia ny zavatra ety ivelany no jerena. Ny tombotsoa mety ho azontsika no manosika antsika hanao asa anankiray. Fa ny tena mpiasa marin'Andriamanitra dia tsy ny zavatra ety ivelany no manosika fa ny hery ao anaty faharisean-dahatra manokana. Ny anton-javatra manosika antsika no mamaritra ny toetra sy ny asantsika. Ka misy fitombona tokony hitranga eo amin'izany asantsika izany. Raha mitombo ny hery anaty manosika antsika hanao zavatra anankiray dia havita zavatra goavana isika. Fa raha tsy mitombo ny hery anaty manosika antsika hanao zavatra anankiray dia tsy havita zavatra goavana isika. Misy fitomboka eo amin'ny asantsika tsiraray avy. Misy fitomboka amin'ny asantsika tsiraray avy. Tsy ny zava-dehibe izay hitan'ny maso rehetra dia sy derain'ny lehilahy rehetra no isain'Andriamanitra ho sarobidy. Indraindray manao asa tsara goavana isika. Fa inona ilay hery nanosika antsika tao anaty hanao an'iny asa tsara iny? Tsy ny asa tsara izay ataontsika no isain'Andriamanitra, fa ilay hery manosika antsika hanao an'izany asa tsara izany. Ilay mpitondra tena nanome fanatitra dia niafina izy. Fa nametrany moramora ilay volany rehetra. Kanefa inona no hery nanosika azy? Ny hery dia ny faharisean-dahatra, ny fahatokiana lalina an'Andriamanitra. Izany toe-tsaina izany, toe-tsaina tsy misy fitiavan-tena sy tsy misy firehariana, io finoana toy ny an'ny zaza io no noderain'ilay mpamonjy. Tsy ilay vola be narotsany izany na ilay zava-bitany, fa ilay hery sy toe-tsaina nananany tao anatiny, nandorany. Tsy tokony atositosika ireny fanahy kely sy somary tsy hitan'ny olona ireny kanefa manana fahafoizan-tena be. Raha miteny amin'ilay mpitondra tena Jesosy manao hoe efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra ianao, dia marina ny teniny satria tsy mihoatra amin'ny fahananany no nanorany fa mihoatra amin'ny fahafoizan-tenany. Tsika izany indraindray manao calcul, manao kajikajy. Raha manana 1 miliara isika, ohatrinona no lohako? Fa io vehivavy io dia mety miliara be mihitsy ilay farantsa kely eo anatrehany, fa narotsany avokoa satria tsy nanana afa-tsy nisy. Inona ary no manosika antsika hanao ny asan'Andriamanitra? Inona no manosika antsika hanompo an'Andriamanitra? Inona no manosika antsika hanao zavatra tsara? Tokana ihany no eken'Andriamanitra ny fitiavana sy ny fanoloran-tena lalina. Izany akory tsy midika hoe hanomboka hanome kely isika fa ny fitiavana ny atao betsaka. Rehefa be fitiavana isika, be fitiavana n'Andriamanitra, be fitiavana ny manodidina antsika, dia omentsika tsy misy takalony, tsy misy tambiny izay azo rehetra atao mba hanasoavana
ny asan'Andriamanitra sy ny asa iny. Toy izany ihany koa ny fanomezana rehetra sy ny asa rehetra atao amin'ny fo madio maniry ny voninahitran'Andriamanitra dia hojeren'Andriamanitra ary ho valian'Andriamanitra be dia be. Mifamatotra kaiky ny amin'ilay fananan'ilay manana tsy voafetra, ilay Andriamanitra manana tsy voafetra sy ny hery manosika antsika anao ny asan'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka amatra ny somety ho vokatra izany fanoloran-tena feno atolotra an'Andriamanitra izany. Inona ary ny manosika antsika? Andeha atosiky ny fitiavana, anao ny tsara indrindra, hanome izay rehetra azo omena tsy misy takaliny ho an'Andriamanitra sy ho an'ny manodidina antsika. Hivavaka isika. Tombon-tsara any an-danitro, misaotra anao izay fa napetraka tao amin'ny Baiboly ilay fanoharana ny amin'ilay vehivavy mpitondran-tena nanome be dia be. Tombo tsara aka tahaka ny toetrany izay amin'ny fandraisana ampo ny asanao, ny fanohanana rehetra izay azonay atao mba hahafahana mampitombo ny voninahitra ao eto amin'ity tany ity. Tombo tsara mamelany elokaino ny firehariana tamin'ny lasa rehetra, fisesehoana ny fizahozahoana, manomboka ankehitriny kosa dia vokatry ny fitiavana anao hanosika anay hanao asa goavana, hanome izay rehetra azo omena. Atao zava-misy eo amin'ny fiainanay izany amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.